voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra isika rehetra satria tonga soamantsara amin'ny programany herinandro fifandraisana izay ataontsika amin'ny 13 à 20 jolay ho avy zao izay nomany revitandanasa avy any amin'ny Union Soratrika manokana Pasteur Rady Rakotonandrasana izay namatsy mialoha izany boky izany izay efa tonga aloha aty amin'ny FMN ary mino hafa efa miparitaka any distrika rehetra atao amin'ny FMN izany ka maniraka distrika rehetra fiangonana rehetra mba hiomana tsara amin'izany herinandro ho an'ny fifandraisana izany mifandray amin'ny Jesosy dia zao dia magnentana mba homana tsara le programa atao amin'izany herinandro fifandraisana izany ka maniraka pastora rehetra filohan'ny distrika rehetra hiaraka ifanometana amin'ny fiangonana rehetra mba hiomana tsara amin'izany herinandro fifandraisana izany ka miraro soa ho antsika rehetra mba hatanteraka tsara indrindra ka hifandray amin'ny Jesosy ary handray hery vaovao anatin'izany herinandro ho an'ny fifandraisana izany dia ny 13 à 20 juillet ho avy izao zany. Misaotra indrindra tompoko.